Taraina zao ny ray aman-dren'ny mpianatra satria ny mpianatra amin'ny sekolim-panjakana zay lazainao fa efa betsaka ny vitan'ny fanjakana ohatra nisy fikatsoana teo tsy ohatra ny manenjika nareo ihany ve ny eritreritrareo satria nareo ohatra ny tongilana amin'ny fanabeazana ny zanaky ny samy malagasy raha-malala aloha fa raha nanomboka ny tao-pianarana nisy fizarana anankiroa ngezabe fizarana anankiroa ngezabe dia ny école privée ny école publique samy manam patron an'ireny na ny école privée ary tsy mitovy afa ny patron tsirairay na ny patron na tsirairay fa no an'ny école publique dia tokana ny patron dia fanjakana ka inona moa ny idirany zavatra anankiroa tsy mitovy zay malahelo hoe tsy mianatra ny école publique fa ahoana kosa moa ny afahanay hoe andehantsika rehefa tsy ampianatra ny école ny mpampianatra ny publique dia andaontsika privé ampianatra any dia hoarinay zany reto an'le privé ary mandrim-pety tsy vita hoe ndeha ampianatra an'ireo olona rehetrarehetra reo malahelo tena malahelo fa tsy vitako raha azoko ny bongonina dia nataoko atao kiboko daholo nataoko ao an-tranoko daholo saingy tsy nanisiko azy ary tsy misy ka izay mihitsy manko mahatonga an'le fanontaniana raha ohatra mijery zany le olona mijery an'le ankizy zany io moa ny atao anaty faran'isona hoe laissé pour compte dia nareo nefa migalabona misilabolabo amin'le zavatra ohatra mitony ny aria nefa tena ataontsika hoe mandoalika mihitsiny moa veo mba nisy eritreritra avy amin'ireo mpanabe amin'ny tsy miankina mba hoe hitondra solution na hitondra vahaolana amin'le zava-misy iainana eto zao eto ihany nijerentsika fa tsy mba nerana nosy ohatra fa ho alo tsy hitako vahaolana ao amin'ny pigreva efa tsy hoe mampianara fa hain'olombelona reo hoentinareo reo ary ny avenirandreo zanak'olona reo ny hoavin'ireo ray manontolo dia azadino fa voaozina amindreo nareo raha ohatra ka tsy manao ny adidy manandraikitrareo amindreo zazareo satria tsy ireo zazareo no naninona ny tsy nitakina hatramin'izay zany zavatra rehetrarehetra zany fa maninona no atao vivery reto zanak'olona reto tena hoatazy angeny zao zava-misy zao ary fanimbana toetsainankizy naninona ny tsy nitakina hatramin'izay amiko zany le izy za hoa tsy miditra politika za mametraka kosa tsy mety fa ianao mpanabe za mpanabe ianao mpampianatra za mpampianatra rio manko efa nazavaiko zany foana ny mampianatra dia mametraka olona manam-pahaizana ny manabe dia manakolokolo olona olombanina zavatra ro tsy mitovy zany reo misy manam-pahaizana fa mahazo diplôme fa tsy olombanina dia ireo nefa didiny ny mpampianatra ny mametraka an'le zaza hoe sady ho biazina ara-dalàna olombanina no ezahana manam-pahaizana ho be diplôma ho avy ny firenena mety amin'izao ataon'izao fa tsy mety amiko satria amiko efa fiteniko fa ny rako dia mikorina ho an'ny ankizy anisan'ireo afaka baccalauréat frantsay miody dafa resaka taminy sy ny reniny zahay da ho ariarazitsika izany resadresaka izany nanomboka tamin'ny classe de 12e makatramin'ny classe de 3e no nanaraka ny système malagasy izany hoe nahazo ny diplôme CEPE sy ny BEPC dia avy eo nanohy tamin'ny système français satria nisokatra le izy tamin'ny seconde dia seconde première terminale nanaraka ny système français dia nahazo ny baccalauréat frantsay teto amin'ny école Le Petit Niane napoizinao ve no hafa napoiziko dia inona no ataonao zao hianatra ny université mipiasa ny ndeho any epita hanao fianarana fa mbola apetraka amin'Andriamanitra zany hanao mathématique sy physique hanao ingénieur navigation aérienne any aoriana ny havatra ho an'ireo namana dia mila miconsacré temps amin'ny fianarana foana satria izay ny fianarana ny lova tsara indrindra izy zany nanomboka nianatra 12e io dia efa première foana zany tato amin'ny école Le Petit Niane jusqu'à hatramin'izao izy terminal afaka baka zao dia nitazominy foana zay iainantsika amin'izao fotoana ny teknôlôjia vaovao fa ianao koa zany mitarika azy amin'ny hoe tsy influencé n'iny be loatra izy fa eo amin'le fanaraha-maso anazy sy fitenenana azy foana zany tsy dia hovariana loatra amin'le
dia Facebook moa zao no tena malaza amin'io a dia tsy maintsy izy zany orientenao foana hoe mianatra fa tsy variana amin'io. Ahoana zany ny fahitanao ny fanabeazana amin'ny akapobeny eto amin'nosy ankehitriny satria raha mijery madama izy le efa tenainao teo misy ny sekoly tsy miakina betsaka ijerytsika zany tsy anao hoe procès ny sekoly tsy miakina fotrany hoe be de be zany maniry ohatra ny anana dia nareo rehetrarehetra ao anatiny kitapo anankiray fa ahoana ny fahitanao amin'ny akapobeny fanabeazana ankehitriny. Efa fiteniko matetika efa sarotra ny fanabeazana na izao modely adiady sy grevy sy zavatra rehetrarehetra zao manahirana ny mpanabeny mitaizaka izy am'izao ary zay no mahatonga anay teny hoe tokony isy ny televizionna fanabeazana zay efa nangataha ampetiny ombeny ny anokafanay azy ary inonay fa mifanjakana tsy adaly mifanjakana fa mino zay fa fatany fa ilainy ny firenena zany am'izao fanabeazana miasomary manahirana zao ny mijery azy. Dia raha mijery azy zany ny fanabeazana zao miasarotra ny ankizy koa moa zany ohatrany tsy voafehintsika ray aman-dreny sy mpanabe ihany koa moa ve madama tsy avy nataotsika ihany no mahatonga anazy ohatra mikorosofana ohatran'izao satria ny ankizy zao tsy ohatrany tamin'ny tsy ataoko hoe tamin'ny androsika fa tsy ohatrany tamin'ny andronay hoe azo kapoana na azo tenitenena fa izy indray ny avovava amin'ny zavatra rehetra atao dia ohatrany hoe tsika ray aman-dreny ihany zany namolavolana azy ohatran'izany ary anisan'izany nareo mpanabe. Ny biby raha naina maly dia tsy nanaiky ho kapohana raha nay niteny izy dia tsy nanaiky zany hoe niteny izy hoe zaza kapohana ny vatana dia tsy tokony ampiasana hery be loatra fa voalohany le olona ampiasanao hery aloha tsy mitovy aminao ny angezany fa izao nefa azavaina tsara amin'ny ankizy ary apetraka tsara amin'ny ankizy ary ataonao zay tafiditra zay zavatra zay amin'ny ankizy fa ianao dia ray aman-dreny ary mahay aman-dreny ianao na mataletsak'olo ianao na mampampianatra anao zay sady manabe azy no mampianatra azy dia tsotra be toteny aminy ianao rehefa mametraka tsara ny toerana misy anao ka misy angeny mahatonga ny ankizy amaly kio dia diso fipetraka be le fibedesana azy diso fipetraka be tsy ohatran'izay foana fa tokony fampiresahana reto fampiresahany tokony fankahazo hevitra tsy ohatran'izay foana hoe eritreretinao fa tsika zao efa 10 taona mahery no nazahoantsika fahaleovan-tena dia mijery zany amin'ny tenako manokana le olona ny beazina tamin'ny andro ny fajanatany tsy tsika zao dia hoy zanao teo hoe tokony ho fampiresahana fa io tsy biby ny olona dia nefa jereo zao ny vokany dia zao mikorosofana zao satria zon'olombelona le ny ankizy dia ankizy ihany zony ankizy dia miteny aminao tsy hinanana zara ndraikitra besaka tamin'izany koa ve nareo mpanabe na tonga n'ity zavatra ty ohatran'izao miaika anao fa tsisy dikana amin'ny ankizy ny olo-dehibe zao amin'ny apahana ohatrany hoe le soatoavina raha very mihitsiny satria nareo mpanabe ohatrany lasa nareo indray ny mandoalika amin'ny ankizy manambitamby zony izy ireo zany tokony hifanakalevitra atsika nampiasainy io hatramin'izao nefa tsy hitako loatra hoe inona ny valiny inona ny azosika tamin'izany. Araky nefa niteneniko teo tsika aloha tao anatin'ny andro mifanjanahantany azadino fa nisy didy tsadona be deabe ny patraka tao nianatra amintsika ary zay endrika fanjanahantany zay ary no nalainy ray aman-dreny tahaka tamin'ny taizantsika dia ratsy ny valiny samba tsara andraso averina nalainy tahaka ary ny tenako zao victime tamin'izany dia hoe naninona ianao voakapoka sady efa kely politika voakapoka foana na marina dia aiza ianao zao tsy midika fa tonga am'izao toerana zao dia noho nikapoka anazy ankazatsy fanao tsy noho nikapoka anazy anao fa noho ny fanabeazana azonao misy fanabeazana tsy mitovy amin'ny fanabeazana omenao ny ankizy ankehitriny ny fanabeazana azonao tamin'izany fotoana zany ny adiditsika zany mampiatra n'le fanabeazana azotsika taloha amin'reto ankizy reto raha tsy diso za tsy mpanabe am'izay endrika ampisovanao zay hoe ianao chef
ao anatina tokantrano a de mampiseho zay endrika tianao ana aseovana am'izay ianao zany mandinga hoe inona mety am'ty zanako ty somary kapohako kely ve izy alalany hoe zany sefo ka le fa izy mitaiza zany a de tokony ho ananany ray aman-dreny tsirairay avy fa amiko kosa solution tsy fifampiresahana amin'ny ankizy fa rehefa mbo mamezaka kosa likizy manazava de tokony miaino aloha le ray aman-dreny anike ny tiako atongavany ka ny tiako atongavany de tazomy ihany le kapokapoka kely de miaino anazy rehefa avy eo fa izy tsy atao hoe ifampiresahana enonanareo tinjonareo zay mba tiako zany nareo mpanabe raha somary anjana kely a am'reto zanatsika reto satria ohatra baranana izy ireo tena marina ange zany madama ary mampalahelo a misy fomba be deabe azo itezanany ankizy misy fomba be deabe azo itezanany ankizy fa tsy le kapoka ihany aloha ary kapoy angeny ankizy e isanandro lafy zao fa mbola anao betizy miopapana izy de zao ny ataony tia kapoy ozy de hogagana iny le ray aman-dreny tsy kapohany isanandro fa omenany sazy ohatra misy ankizy a omena sazy tsy firy minutes aorinany iny de efa tambatambazany sao de mamono tena ty sao de manao an'izao ty de tsika mpanabe ihany zany any ohatra lasa manome vana an'le ankizy zay le fitezanany teneniko teo hoe samy manany fitezany azy ny olona ny fanontaniana mako teo ohatra nyrona be deabe tany am'le kapoka de zay ny nataoko hoe ataovy zay afatarany zanakao fa sefo ianao ao anatin'ny tokantrano ataovy zay afatarany fa olona tokony ho ajaina anao anatin'ny tokantrano pour foy aminy fa raha maninona izy raha maninona de tsisy olona afaka monjy azy afatsy ianao ray aman-dreny na inona rehefa ajainao izy de tsy maintsy manajanao raha meko ohatra kosa ahoana moa izy ny tsisy ototoka mamilava raha toy ianao ka mamilava de izy ve nydiso am'izay fotoan'izay ahoana izy ny tsy idoroka amy sigarety isan-karazany ary ivadika mety drogue mihitsy raha ohatra k'izay ny modely hitany ao an-trano fa raha ohatra ka mba milamina tsara kosa ny modely hitany ao an-trano a teneno zay teneninazy ampilaminana mifampiresaha ary fotoana tena hitanao fa tsy vohitsina azy fa mety anao betizy de izao asehoia lay ezaka zay efa nataonao teo aloha fa ray aman-dreny ianao am'izay fotoan'izay hafa zay ny mahatonga ny école le petini zay ny ataoko hoe alako tsiny fa maninona tsy ao anatin'ny programme mpanjakana ny hoe miady amin'ny zava-madomelona na antidrogue maninona tsy anadinana any amin'ny examen fa maninona ny andanin'ny école le petini vola raika ny olona avy any fanjakana tsy manao an'izany ake ny école lafy fa maninona manao an'izany le petini satria soroanay diny aty aloha mitsidirana hery hafa ao anatin'ny zaza mba hahafahanay mananatra sy mitaiza azy ary manabe azy moramora izay ny masaka azo natolotra zany mino zay fa nalinanareo ihany le resaka teo ary momba ny fanabeazana teo de somary lavalava ary mety misy anatranatra mety misy masoatsika any tokantrano rehetra any ny mahakasika izay ko dia mametraka ny veloma mandrapiresaka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray isaorantsika koa ny PDG ny sekoly le petini nanaiko vahiny ity fandarana fagnontsafa ity mandrapiresaka tompolahy mandrapitafa tompoko vaveloma tompoko